Miaravantsika tsirairay avy indray tonga amin'ity alatsinainy maraina fa 20 volana aprily ity indray ny ten'Andriamanitra indray sika amin'ity maraina ity dia manona fahasoavan'ny Tompo aminao tsirairay avy izay manaraka izao fandaharan'izao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Raina tsara Andriasan-danitra tolotra anao ny dera ny laza ny azy sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay noho ny tombonahitra ny tombontona izay omenao anay anio. Misaotra ihany koa manokatra ny masam-panahynay amin'izao maraina izao ka andray ny fahasoavana avy aminao izahay dia meteza ianao anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka aok'izany fahasoavana izao ny andrakotra anay mandrakariva ahafahana mandray ny fahamarinana avy aminao. Tenena Tompo fa voninkainanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tempolo masina ny tenantsika. Nalaina amin'ny Korinthiana voalohany toko 9:7-20 manao hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Ny fahatanteran'ny toetra izay takian'Andriamanitra dia ny fanamboarana ny tena manontolo mba ho tempolo mendrika itoeran'ny fanahy masina. Tsy eken'Andriamanitra ny fanompona amin'ampahany fotsiny fa ny maha olona manontolo mihitsy no ilaina miasa. Ny lafin'ny rehetra no tsy maintsy miasa ampirindrana tanteraka raha tsy izany dia hisy banga ny asa fanompona atao. Ny olona toy izany no afaka miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fanehoana ny Kristy amin'izao tontolo izao. Koa erian'Andriamanitra ny hanomana vahoaka madio sy masina hijoro anatrehany mba azahoany mampiditra azy amin'ny fiarahamoniny anjelan'ny lanitra. Afatra lehibe indrindra izay tsy mbola nomena an'izao tontolo izao hatrizay no nakinina tamintsika. Ny aneo ny voninahitr'Andriamanitra ny tanjona mba ho velomintsika mazava ao amin'ny saintsika izany. Andeha hitandrina isika mba tsy hampiena ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina ary koa ny fanahintsika. Tsy hakasitran'Andriamanitra mantsy ny fanatitra voaloto na marary ihany koa na ratsy. Mila tandremana ny fihinanana, mila tandremana ny fisotro, ny fomba fitafy sy ny fiasa ihany koa. Andreo tsy hahomby isika ka tsy hahavita ny tsara indrindra tokony ataontsika dia ny hitondra vokatra maharitra mandrakizay ny fisasarantsika. Adidintsika ny manofana sy mitaiza ny vatantsika mba azahoantsika manompo ny Tompo amin'ny fomba mendrika indrindra arak'izay azo atao. Aoka tsy hifehantsika ny fironan-draty, tsy tokony avelantsika hahazo vahana ny fitiavan-komana ary aoka isika tsy hanara-po ihany koa amin'ny zavatra izay tsy mahasoa satria hoe matsiro fotsiny izany. Tsy azontsika atao koa anefa ny hanao maty noana satria hahatonga antsika hisaina-ra-panahy kokoa izany ka hahazo voninahitran'Andriamanitra. Tsy maintsy ny fahaiza misaina izay nomen'Andriamanitra antsika mba ho tanteraka isika eo amin'ny tena, tanteraka ihany koa isika eo amin'ny fanahy sy ny saintsika mba hanana toetra sy fotom-pisainana mifandanja tsara mba hahatonga ny asa lavoraro ho an'ny Tompo. Noho izany dia izao ny tsarova fa tsy maintsy harovana hatrany ihany koa ny momba antsika rehetra mba tsy ho voaloto satria tempolin'Andriamanitra ny tenantsika ary masina isika eo anatrehana mba hanao masina ihany koa asa masina eo manodidina antsika tsirairay avy. Noho izany dia aoka tsy ho adinonao izany anio masina ianao anatrehana tempolin'Andriamanitra ianao ihany koa rehefa nanao fanomezana ho an'Andriamanitra ny tenantsika isika. Noho izany dia tsy isika intsony no velona fa i Kristy tokoa no velona ao anatintsika. Amen. Rirainay tsara Andriasan-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay manaiky hitoetra ao anatinay. Tianay tokoa raha ianao mihitsy no olo alarany amin'ny fiainanay rehetra, hibaiko n'izay rehetra ataonay eny fa hatrany fanerenay azy mba ho lavoraro sy araka ny tokony ho izay rehetra ataonay. Koa miasaha mpanompo anao tsirairay avy Tompo ary ankahirezo mandrakariva izahay
tsy hitolefika fa hijoro hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro